Alléluia. Tena kekonao. Sawera msafidia denialo kiani afiderana. Alléluia. Kadezi kilaza mtupo ndani nale kiani afiderane. Alléluia. Mbola itoy amin'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra tsika amin'ny alalan'ny fanatitra. Fanatitsika izao. Fanatitsika izao. Ny zanak'Andriamanitra rehefa manao fanatitra dia faly satria notahian'Andriamanitra izy dia afaka manome voninahitra an'Andriamanitra ihany koa. Alléluia. Izy teny novakiako aminao amin'izay fanatitra izay mba hanovanao ilay fanomanao. Hébreu 12:17 manao hoe finoana ny nanateran'ny Abela ho an'Andriamanitra fanatitra tsara ho an'ny Kaina, ka izany no nanambarana azy fa marina satria Andriamanitra no nanambara ny amin'ny fanatitra nataony, ary amin'izany na dia maty azy izy dia mbola miteny ny fanatitra nataony. Alléluia. Alléluia. Tiako anao amin'izao fotoan'izao andray ny fanatitra ho anao izay efa niomana tamin'ny fahafolo-karenany amin'ny voady afaka manangana ny tananao ianao dia misy accueil ireny mizara valopo anao. Fa anao izay manana fionana amin'Andriamanitra manokana amin'ity androany ity. Alléluia. Arak'ilay teneniko anao tao hoe ataovy izay atsiarovan'Andriamanitra anao amin'ny alalan'ny fanatitra ao. Amen. Tahaka ny fanatitra nataon'ny Salomona. Alléluia. Nanomeny tsara indrindra izy mba isitonany ny fahaliana n'Andriamanitra. Tsika tsy hoe mividy fitahiana avy amin'Andriamanitra fa satria tsika mino fa raha nomentsika daholo ary ny zavatra rehetra eo amintsika Andriamanitra mbola afaka manome mihoatra noho izany. Amen. Ary izay foana no ampianarana antsika eto. Raisiny an-tananao ny fanatitra hivavaka tsika dia anao ny fanatitra. Raha eo misaotra anao izay ny amin'ny fotoana mbola omena anay Andriamanitra ahafahanay mitondra ny fanatitra izay entinay eto amin'ity toerana ity avy amin'ireo izay notahinao anay ihany.
misaotra satria fahasoavana lehibe Andriamanitra no afany mitondra fanatitra eto amin'ity tany lonaka izay nametrahanao anay ity. Na iza androany mitondra fanatitra aoka ho amasinina eo anatrehanao zany Andriamanitra, ary amin'ny lalan'izany fanatitra ataony zany do tsarovanao izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra indrindra ray. Amen. Alleluia. Fanatitra roa moa ataontsika. Ny diakona manatitra manao mitanty ny fanatitra voalohany. Ao anatin'izay fanatitra izay dia mbola raisiko fahasoavana ny anambara aminao ny fandarana misy eto amin'ny fiangonana. Androany alahady 5 amin'ny 7 alahady amin'ilao hevitra hoe ny zavatra rehetra ainy mino. Ny formation eto am-piangonana rehetra dia efa miverina amin'loany zany ny olom-baovao mianatra amin'ny valora ny mpianatry ny tompo aorian'ny formation ny olom-baovao. Ireo formation ireo moa dia atao ao amin'ny efitra ao ambonin'ny guichet partenariat ao amin'ny Ritsa izany. Efa miverina koa amin'izao fotoan'izao ny fiangonan'ny Adoa miditra amin'ny 10 ora sasany. Ho anao izay manana zanaka eo manomboka amin'ny 13 taona ka hatramin'ny 20 taona, tao misy ao amin'ny fiangonan'ny Adoa amin'ny Lascarpa fa ao no départementa tena mitaiza azy. Formation ho an'ny mpiandraikitra eran'ny Madagasikara ny talata 10 ny alarobia faraka 10 ary ny alakamisy 12 ny volana novembre izao. Dia isy formation ho an'ny mpiandraikitra rehetra izay atao eto amin'ny Rex amin'ny 5 ora sasany zany. Amin'ny famaranana ny 7 alahady dia anao évangélisation miaraka isika ka manomboka amin'ny alatsinainy 2 amin'ny volana novembre izany ka hatramin'ny zoma 9 ny volana novembre izay miainga eny amin'ny Birao, ary izara flyer sika ny amin'izay. Anana fotoana ny batisa koa isika amin'ny 1 ny volana novembre ho avy izao. Dia izao dia manorata anarana ity aloha ianao, ary rehefa atsoina fa misy formation dia tsy maintsy manatrika ianao. Ny alahadin'ny mpitandrina dia atao amin'ny 4 ny volana desambra ho avy izao. Koa aza diso anjara ianao fa miomana koa dia n'izao. Noho ny amin'ny daty manandaja dia ny 7 ny volana desambra dia ny alahady 13 ny volana desambra isika no miarahaba-andrentsika révérend Farandrianarivo amin'ny anniversaire satria ny 7 ny volana desambra dia fifadikanina. Misy fanamasinana mariazy miara-misotra koa atao ny alahady 20 ny volana desambra. Misokatra dia izao ny fisoratana anarana, mila mitondra ny kopian'ny soram-piakonana ianao. Misy fitsofandrano ny zaza koa amin'ny 15 ny volana desambra izao. Afaka manoatra ny anaran-janakao ianao dia n'izao, ary manatrika formation amin'ny fotoana hiantsoana ny formation. Rehefa vita ny fanatitra dia manasanao hitsangana anomana ny fanahintsika amin'ny tenin'Andriamanitra satria andray mpanompon'Andriamanitra lehibentsika rehefa avy eo. Anao fiankofana aloha tsika dia rehefa avy eo fa mandray mpanompon'Andriamanitra. Halleluia. Halleluia. Tsika anao anadio ny zavatra rehetra fantoka amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra amin'ity any ity. Mba tonga anao anatin'ny teny tsy ho votsitra ao anatin'ny teny izay ary mpanompon'Andriamanitra antsika. Nao ilay Andriamanitra mpanao fahagagana lehibe, tsy misy tahaka anao, tsisy azonay oharina aminao. Lehibe ianao, mpanao fahagagana lehibe, fa tsy misy toanao, tsisy nairay aza. Lehibe ianao, mpanao fahagagana lehibe, ka tsy misy toanao, tsisy toanao tompo. Avetsika ny lehibe ianao, lehibe ianao, mpanao fahagagana lehibe, fa tsy misy toanao, tsisy nairay aza. Fa lehibe ianao, mpanao fahagagana lehibe, fa tsy misy toanao, tsisy toanao
Alléluia. Afaka master isika. Fa miaravatsika rehetra tonga eto amin'ity anio ty. Anio no alahady fahadimy ao anatin'ity fito alahady ity. Maro be ireo zavatra izay efa noresantsika, nianarantsika, ny expérimententsika tao anatin'indray efatra alahady lasa izay. Androany alahady fahadimy ao aorianan'ity dia anankiroa sisa dia ho tapitra sady ny fito alahady. Raha ny zavatra nitranga atao anatin'izay efatra alahady izay dia tena be. Fijoroana vavolombelona tonga aty aminay anatrany ampitan-dranomasina sotra izany mahatalanjona ny fiasan'ny tompo ary tena tsara ny tompo. Tao anaty fito alahady ity dia ny fanasan'ny pastera rehetra ianona makare dia zay mahatonga anao tsy mahita pastera betapety fa sasa lasa Antsirabe, sasa lasa Ambatondrazaka, sasa lasa Nosbe, sasa lasa Antigo. Da androany koa tsika misy pastera fa ny Nosbe tonga eto a. Paster Lezin izy no nanangana fiangonantsika tany Mayotte. Wow, dia tehaka ho atsika. Efa ela izy tato am-piangonana
tamin'ny vonitsangana keliny tamin'ny Majoinga dia efa nitondra fiangonana vitsivitsy izy izay isaorana azy ny fahatokiny izy sady psychologue izy no mpampianatra izy no paster izy asoanao androany rehefa avy eo izy vao hitory teny fa mbola toroko aloha zao resaka kely vetivetsika eny amin'ny hoe mino fotsiny ihany ahoana zavady ahoana tsara zavady Luka 9:10 filazantsara Luka 9:10 zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy fa Jesosy raha nahare dia namaly azy ka nanao hoe aza matahotra mino fotsiny ihany dia ho velona izy ahoana ho Jesosy aza matahotra mino fotsiny ihany dia ho velona izy azonao velona fandroa ve amen teto amin'ity fotoana ity dia narary mafy ny zanak' Jairo izay mpitondra sinagoga izany hoe mpitondra fiangonana tamin'ny fotoan'andro dia rehefa teny an-dalana Jesosy niaraka taminy hoe andeha hivavaka ho an'ilay zaza dia nisy olona nirahana avy any an-trano hoe aza mampanahirana ny mpampianatra intsony fa efa maty ilay zaza ny réaction Jesosy teno eo tsy ny teny hoe mahaiza mionona dia mahereza fa izay ny sitrapon'Andriamanitra tsy zany ny teniny hoy izy aza matahotra mino fotsiny ihany dia ho velona izy efa mazava fa maty ny zaza fa mbola ho ihany Jesosy eo anatrihan'ny fahafatesana aza matahotra mino fotsiny ihany dia ho velona izy mety efa mazava fa rava ny asanao na potika ity na rava iry fa ho koa ny tompo aminao androany aza matahotra mino fotsiny ihany fa ho velona zany alleluia isa zavatra izay manakana ny finoantsika tsy asa dia ny fametrantsika fanontaniana be loatra ekena tokoa fa nianatra isika mandinika isika sanatria hoe olona tsy mieritreritra na tsy mandinika fa tena mandinika sady mianatra fa rehefa finoana ny resa mamela hiteny ianao raha fanontaniana ny betsaka anatinao tsy hahitaniny hitrangy ianao ary na ny finoanao azy tsy hiakatra tsy asa araka ny tokony ho izy ny antony dia tsotra tsy voatery ho voazava ara-tsaina avokoa na ara-tsiansa avokoa na matematika sy fizika avokoa ny mirakla na ny fahagagana rehetra sy ny asan'Andriamanitra rehetra izay ataony tsy voatery tsy maintsy tafiditra ao anaty kajy ny zavatra rehetra tsy voatery tsy maintsy atsofoka ao anaty lojika ny zavatra rehetra Andriamanitra rehefa miasa misy fotoana izy miasa amin'ny lojika misy fotoana izy miasa amin'ny lalàna naturel misy fotoana izy miasa amin'ny partirany kajinao fa misy fotoana koa Andriamanitra dia mampiseho fa Andriamanitra izy zay tsy voafehan'ny kajy zay tsy voafehan'ny siansa fa mahay manao mihoatra no zay averintsika raha mijerytsika feno ohatra be dabe ao anaty baiboly ohatra nanovany Jesosy ny rano mangatsika ho divay rehefa lany divay dia lasa Maria niteny taminy hoe tsy manana divay intsony izy dia niteny tamin'ireo mpanompo tao an-dakozia Maria hoe ataovy izay asainy ataonareo dia hoy Jesosy feno rano siny rehefa feno satoy ndà narosoy rehefa naroso zany dia tonga divay tena tsara ny fantatry ny mpanompo dia nanovony rano sy ny servira an'ilay rano fa tsy fantatry ny mpanompo hoe taiza ho aiza tamin'ny fotoana namenona an'ilay siny sy nitondrana azy novadian'ilay rano ho divay angama mety tsy niova mihitsy lokony fa ohatry ny rano mangatsika fotsifotsy ny foana fa rehefa nosotrony iky dia divay ny tsirony aty tsy olona ray no nisotrona olona roa fa ny olona rehetra tao anatin'ny mariage raha izany no tiadavintsika ho azavaina raha tsientifika rerakitsika raha ezakitsika metraka fanontena amin'ity rehetrarehetra ity vao may tsy inontsika satria rehefa tsy voazava ansaitsika indraindray diotsika tsy mino an'izany zany koa ve dia mba hitombony azay ny akamaroan'ny olan'ny olona rehefa tsy mitombona mikajina rehefa tsy mety amin'ny fanazavana tsientifika dia tsy mety ino izy atao inona finoana amin'ny zavatra azo azavaina atao inona finoana amin'ny zavatra afapetraka anaty lojika raha toa ka azonao atao mahandro vary mila finoana ve ny mampiasa ahandro vary raha vitanao no mitondra fiara sy mahay mitondra fiara anao mila finoana ve no mitondra fiara tsy mila finoana zany
fa mizavatra tsy hainao sy ny tsy vitanao ary tsy mety amikajinao sady tsy lojika amikajinao eo ny ilanao finoana satria eo ny ilanao an'Andriamanitra. tahaka izany koa Petera ohatra raha nivavaka ho an'ilay lehilahy zay tombavadin'ny tempoly. Lehilahy zay nalematra ny akibondreny nandritry ny 7 taona io lehilahy io zany hatramin'ny voateraka mandrabe 7 taona nalemy foana izy dia napetraka ny olona tombavadin'ny tempoly izy mba hangataka fiantrana. dia rehefa tonga Petera ndray andro Petera mandalo eo foana fa ndray andro rehefa nandalo teo izy dia nangataka ilay olona malemy io nangataka fiantrana taminy. fa rehefa nijery azy Petera dia zao ny teneniny tsy manana vola fotsy na vola menomena anao fa zay ananako no menanao amin'ny aran'ny Jesosy avy Nazareta mitsangano izy dia nistominy tamin'ny tanany niaraka tamin'izay dia nisy hery ny kitrokeliny. Petera tsy niteny mitsy mandida hery anaty kitrokelinao tsy niteny an'izany izy tsisy an'izany anaty baiboly fa nistominy tamin'ny finoana fotsiny tsisy nanam-po fa anatin'ny kitrokelo nisy hery ka mamela nefa hitenao na dia misy hery ny kitrokelinao efa nahita olona malemy be da be aby fa dia sasany tongony misy hery ny kitrokelina fa valahany tsy mahazaka azy. Ahoana ny eritreretana fa any amin'ny kitrokelinao misy hery dia afaka mitsangana ianao malematra ny akibondreny. Sarotra ny manazava an'izany aratsy ansy sarotra ny manazava an'izany fa saingy izao finoana ny mampitranga an'izany mirakla izany. tahaka izany koa ianao androany mety misy zavatra be da be ndrasantsika zay tsy mitombona mihitsy aratsy ansy tsy mitombona mihitsy amikajy fa raha mino ianao tongava aminao zay inaonao androany. Alleluia. Ny fiezahana lava mitady foana hoe ahoana ny fomba anaovan'Andriamanitra azy inona no ataon'Andriamanitra ahoana ny fomba anaovan'Andriamanitra tsy anjaranao mamaly an'izany fanontaniana izy ny manao azy ny anjaranao dia ny mino. Alleluia. Oya hoe halleluia. Asara mba fantatrao fa ireny orinasa lehibe any ampitan-dranomasina zay manamboatra fiara ireny rehefa manamboatra fiara tsy tonga dia nitobila ray manontolo tonga dia hoe iny avy misy vita teo dia zozozozozo dia mitambatra tonga dia lasa fiara vetivety ao tsy oatra izany fa ny piesiny tsirairay no amboarina. Ty amboarina varavarana fotsiny, ty parasoka fotsiny, ty rétroviseur fotsiny, ity seza fotsiny, ity moteur, ity piston, ity piesy kely beda be iny. Dia misy magasin ngeza be mazava ho azy atsony zao dia rehefa mandeha le tômôbila mandeha ny sasiany aloha dia aveo mipetraka ity dia mipetraka ity dia mipetraka ity dia mipetraka zay mahatonga ny tômôbila iny azo sofatsofainy azo zarazarainy dia atambatra rehefa tonga aty ohatry ny fanao sasany satria piesy be da be atambatra iny. Fantanina be taizana zaondra olombelona ny eritreritra hoe amin'izao fotoana izao be da be zany any andafy tsy haiko ny eto amintsika nefa misy na tsy fa ohatra hoe efa tsy miasa ara-dalantsony fon'olona dia miandro fon'olona dia tsolona ny fony avy amina fon'olona sy mba ndray any dia miandro ray an'olona dia be da be manao demande zay mahatonga leo misy mangalatra olona dia mamon'olona manao trafikana olona mba hangalana tova dia ny tova iny rehefa aveo na solon'ny tova ny sasany pièce détachée ny anaran'izany taizana zaondra olombelona zany sainy zany raha toka misy zany ary tena misy zany dia isika efa mieritreritra fa tsy misy pièce koa any an-danitra ho an'ny vatanao terekinao misy koa any an-danitra ho anao ka misy fotoana io fiaranao io tsy voatery foana amboarina zay simba fa misy fotoana tsy maintsy soloina zay simba dia tahaka izany koa io vatanao io carrosserie be anao io raha sendra simba anjirony terekinao misy maso anao any an-danitra raha tsy mety tsony ny fonao misy fo anao any an-danitra raha tsy mety tsony vavononao misy vavono anao any an-danitra raha misy imba ny amin'ny trompinao any na ny amin'ny ray anao any na ny amin'ny tsinainao any naiza amin'ny vatanao na misy na ny volonao na tsy mahentsony na simba ny amponga tsofinao misy piesy be da be any an-danitra any androany mino fa isanjely akahidiny eto itondra tova vaovao ho azy rehetra mino ozona ahoana ny afahako milazan'izany afaka mamaky tsika ny Ezekiel fa 7:30 raha mijery ny Ezekiel 7:30 tsika dia nentin'Andriamanitra Ezekiel tamin'ny alalany fahitana tao amin'ny lohasaha anankiray zay feno taolam-paty be da be ary io taolan'io tsy hoe skelety anankiray tonga dia mitambatra fa miparitaritaka be da be ery misy loha ery misy ratsatanana ery misy ratsatongotra ery misy taolape ery misy ranjo ery misy moja ery misy taolan-damosina ery misy tsaiko mety misy lamosina tonga dia mitambatra fa taolataolana be da be fotsiny pièce détachée ny anaran'izany
fa rehefa nietsika ny herin'andriamanitra dozony baibola dia ny fanantona ny taolana tamin'ny taolany namany avy atsy vitan'izany ihany fa naniry nofo dia naniry ozatra dia aveo nisy hoditra nanarona azy tanao mandeha par pièce ny zavadrehetra terekinao inona ny pièce tokony soloana ny aminao androany mila soloana ve ny hoditra ao sa ahoana misy ozatra mila soloana ve ny aminao any sa ahoana misy tsinay mila soloana ve ny aminao any sa ahoana fa ny baiboly dia tsy miova ho marsenio ary mandrakizay satria tenin'andriamanitra io androany koa andriamanitra afaka mameanao tova vaovao androany koa andriamanitra afaka manasitrany aretinao atsy voatery resaka tova fotsy ilay izy fa nahatramin'ny ara-bolanao ary io azon'andriamanitra sina volana amin'ny comptenao any azon'andriamanitra sina vola anaty poketranao azon'andriamanitra sina vola anatin'ny caisse d'épargnenao andriamanitra izy ary tsy azo ferana izy rehefa miasa halleloia hoia hoe halleloia feno be da be azo omenanao androany ny tsika masina tsy tsika dia ny amboarina foana misy taona tsy mila amboarina ka mila soloana lazao hoe amen nonge tsika hamaky eo am'petera voalohany toko voalohany ka ny andiny fahatelo sy ny fahaefatra petera voalohany toko voalohany andiny fahatelo sy ny fahaefatra tiako rehetra androany ino andriamanitra micrée zavatra ho anao micrée tova micrée asy ny fanahafahendrena hoe hidina aminao androany amianao créativité faran'izay enjana amianao hevitra hoe ity atao ity atao ity atao ndana mivarotra an'ity nandana manao an'ity nandana mividy an'ity dia zao ny fomba hivarotanao azy dia omey client atsy ianao dia omey client ary ianao ary anaty fotoana foy engane tsy hifarina ny taona dia anao no ambondrina amin'ny fianakavianareo alleloia petera voalohany toko voalohany dia ny fahatelo sy ny fahaefatra hoy izy isaorina ny andriamanitra rainy jesosy kristy tombontsika zay niteraka atsika indray araky ny aben'ny famondrampony ho amin'ny fanantenana velona tamin'ny itsanganan jesosy kristy tamin'ny maty lazao hoe amen tsika tsy manantenatena ho azy velona ny fanantenantsika satria velona jesosy hoy ny andiny fahaefatra ho amin'ny lova tsy mety simba tsy misy loto tsy mety levona voatahiry any an-danitra ho anareo tsika nanay dia metrehtra ny lova dia rehefa rahatray tonga ny an-dany tsika vao mahazo azy misy tokoa ny raisinao any fa misy koa lova raisinao dia ny atika ny zanaka dia lova avy amin'i Jehovah ny vady dia lova avy amin'i Jehovah be da be ny lova avy amin'i Jehovah zay tsy any an-danitra ny ilana azy fa ety telekinao misy lova voatahiry ho anao ao anatin'izany le tova resahako ao anatin'izany le asa resahako mahino avy ianao azafady mahino sara avy ianao azafady fotoana zao tsy voatery andro tovan'olona ianao tambavaka fa soloana ny tova misy zanako any andafy dia miandro ray fa mbola tsy torino zao vidy le ray ony eo amin'ny 12 000 € eo ataovy calcul zany vatany io ohatriny izy ray manontona dia mbola miandro fa mbola tsy torina tsisy anto tokony hividiananao tsisy anto tokony amononao olona afaka mahazo maimaim-pona avy any an-danitra ianao ary azony anjely ataony mametraka le izy anatinao tsy voatery maharatrana amin'ny fotoan'andriamanitra manao opération ao anatin'ny fotoana faran'izay foy sady fotoana tsy misy fanaintainana afaka mitranga aminao zany androany alleloia hoia hoe halleloia rehefa mijery ny fahagaganina nataon'i jesosy isika dia tena afaka mieritreritra mihitsy fa misy tamin'ireo miracle zay nataon'i jesosy tsy voatery foana fanamboarina zay simba fa possible maro tamin'ireo fahagaganina nataony ny fanoloana vaovao ireo zavatra simba dia tsika maky ny Matthieu toko 5:20 andiny 7 sy ndraiky amin'ny 3 raha science ny mino fa afaka isorona ny tovanao dia omena tova vaovao nahoana tsy mba sahanao mino fa azon'andriamanitra tao androany maniraka anjely anolo an'le anao zay simba any azon'andriamanitra tao anao mameanao asa vaovao anao androany azon'andriamanitra tao mihitsy mameanao client faran'izay matanjaka androany alleloia misy olo ny mararendo foana misy olo koa otratra ny alzheimer dia mangataka fanasitrana azo soloana hatramin'ny cerveau anao ndry amaky ten'andriamanitra maromaro tsika
zay mahatonga anao mila mahira-tsaina miaraka amin'ny tompo fa tsy za sy de neta fiananaka zay mahatonga anao tsy de manana azo tranony ianao ary azo soloana ny zavatra tsimbany aminao any alleloia matitoko fa 10 dia 7 raika amin'ny 3 ary izy voaka betsaka nakeo aminy hitondra ny mandringy ny jambo ny mona ny klemaina sy ny maro hafa koa ka nametraka azy teo akaiky ny tongro Jesosy dia nahasitrana azy izy 10 dia talanjona ny vahoaka raha nahita ny mona ny teny ny klemaina ny sitrany ny mandringa afaka ny jamba nahiratra makalaza an'Andriamanitra dia nakalaza an'Andriamanitra ny Israely izy laza hoe amen raha miresaka izy ohatra mona amin'ny teny klemaina ny sitrany mandringa afaka mandeha ny olona nge ohatra anankiray raha mandringa ny olona anankiray possible tsy mitovy ny alava ny tongony dika zay raha afaka mandeha le mandringa dia niverina mitovy ny alava ny tongony ny olona koa raha mandringa tsy voatery tsy mitovy ny alava ny tongony fa mety kely ny anankiray ary mety ngezany anankiray possible zany nanirynofo sy ozatra le anankiray dia nitovy ny abeany izy anankiroa ahoana tsy nosika an'izany androany ny amenanao manahirana be mihitsy tsy efa nahita venao teto isan-kalahady feno nge tety olona tsy mahita olona mandre olona marenina mahino ny olona nalemy teto sitrana ina ho tsy hitanao teto anaty fito alahady ty dia volo mivoaka amin'ny karazana hatramin'ny tongotra zay cheveux efa tsy mefa ela ny verina sitra peta be miracle raha fanasitrana andresahana renetrarehetra reny tsy hoe nataon'Andriamanitra mba hoe zany izy zany e fa nataon'Andriamanitra mba ekara ny fononao ahafanao maka le anao ahafanao mandray fahagagana androany mahazo le vola tediavinao mahazo le fanasitrana ilainao mahazo ale asa irinao mahazo le fiadanana tediavinao ny zavatra rehetra hain'Andriamanitra ho atao anao anio raha miny anao ekena fa misy fotoana Andriamanitra miasa amin'ny lojika ohatra hoe miasa ianao dia mandray zao isam-bola ianao na miasa teninao dia arakaraky ny abetsahan'ny client ny abetsahan'ny vola miditra dia mamela teny ianao dia tena tsy maintsy 1 + 1 = 2 foana ve ty fiainana ty dia tena tsy maintsy hoe mahazo hoe miasa be amam-bolana maro ah vao mangona an'ity ve dia tena tsy maintsy ve hoe mila tena manenjika asa 10 zay vao afaka milamina amin'ny fiainako tena ekinao tena tsy maintsy zay ve vao milamina io fiainanao io fason'Andriamanitra tao mihitsy nisy paster anankiray zay tany Amerika tany jovavolombela zay tena tadidiko foana ary nahakatsika tsy niterako io paster eo tsy nety nahazo zaza izy mivady nandritry ny taona maro disaky misy fahaloran-jaza ao am-piangonana le fametran-tanina manjazakely tsy hofandran'ny zaza dia zao foana ntenen'ny olona ary rovinany ianareo e raha paster afafy zany tsy manao fahaloran-jaza mihitsy izy ary tsy mananako fa nanao foana izy dia zavatra nitranga dia tahaka izao ndray andro narary le vadiny vavahana tsy nety sitrana farany entina tany amin'ny dokotera rehefa nijeren'ny dokotera do ny dokotera ianao nge olona mitoejaja fa tsy marary ay be voka le raha matao fotoana fotaorianan'izay nisy lehilahy anankiray zay tena multimilliardaire tany a Miami sendra nijeryn'ny toroteniny tamin'ny télé dia niantso azy ozy hoe afaka miona aminao ve ahako afaka makaty an-tranoko ve ianao alefako makany aminao izy izy any ny mpiara-miasa amiko sosososy ny avocat dia tonga tany rehefa nao tamy dia zao nytenen'io lehilahy io tantara tena mariny ty tsy mananjanaka fa tsy lahatokanao izy izy fa saingy tena maditra tsisy ozy zany nanapa-kevitra ao izy izy idéshérité azy fa omeko anao ny arenako rehetra io lehilahy io nefa manana hôtely amina étoile 5 étoiles 4 étoiles maromaro tao Miami nanana ny plazeny manokana dia natsona mihitsy ny avocat ray volana vao vita amin'ny famindran-karena misy zavatra indraindray tompoko tsy voatery iasana mafy raha matoa anankiray tiandray teto Tananarivo zay nafana fo tamin'ny fanompona nandeha teny fotoana sairana dia sairana izy mandeha tongotra lavitra be mihitsy izy fo tonga amin'ny fiangonana
tena lavitra dia lavitra nandritry ny telo taona tapitra ny telo taona pile nisy namome trano izy rehefa ny totalinna ny valeur an'ilay trano dia mitovy amin'ny karama telo taona ny olona cadre farany ambony telekinao ahoana ianao hoe ianao ve androany eritreritra hiasa mafy sa afaka mino Andriamanitra micrée miracle ho anao sanatria mamadika ny kristiana ho kambotsy anao ninina fa te hitondra ny kristiana ho atsika tsirairay avy te hianalanao amin'ny fotototoana ka sa ino fa afaka mamorona le ilainao ho anao Andriamanitra misy anareo 5 taona afaka 5 taona dia ho antitra ianao ary hisotro ronono raha ny karama raisinao zao tsisy lova azo antenaina avy aminao na trano ray ary mety tsy possible tsao satria natsoana sorona aza ny karamanao 5 taona mety tsy havita trano misy étage anankiroa akory fotoana zao mila sa mino isika mamela teny anao ny finoana no vola lanitra ahoana zafady raha hoany amin'ny jumbo score ohatra ianao hividy zavatra afaka maka zay tianao rehetra alaina ianao fa rehefa tonga eo amin'ny kesy ianao tsy afaka hoe tia bavakeo kely Matthieu 7:7 zay mitady ahita zay mandondona no voaina ary zay mangataka anao amena faharoa marika toko 1:10 ataovy toy ny efa nahazo ianareo dia lasa ianao mivoaka tsy mety ka tsy maintsy ianao mandoa vola fa nanosika sary ao folo ary ianao vao may faly zareo fa tsy maintsy mandalo kesy ianao zay vao mahazo mitondra entana mivoaka dia tahaka izany koa amin'Andriamanitra feny zavatra be dabe azonao alaina fa tsy maintsy mandalo kesy ianao ary ny andoavanao azy tsy vola fa finoana azay rehetra alainao avoloana dia afaka ho tonga ny tananao na inona na iny tsisy tian'Andriamanitra homenanao zany fa ny fomba ahafahana maka azy sy mamadika azy hoe ny tananao dia tokana finoana ina zavary finoana na finaritra fitony vavolombela zay nisoratana nabavy anankiray tamiko ozy hoe mba fantatra hoe bishop fa tamin'ny mariazy janaka io satria vao natao mariazy voaingana anjanany latokana teny efa hoe zomao izy meloa le mariazy ny akanjo le zanako zay nizairina ozy izy tsisy nandeha tamin'lohany ny aritsinety ny vola-tsakafo mbola tsy ampy mbola petabe mihitsy ozy izy no olana zarery nefa ozy izy mandoa zany rehetrarehetra zany tsy tako tsony zay atao lasa ozy izy tsy haiko zay nahazo ana fa lasa ozy izy nakany amin'ny banky nalaiko daholo volako tao dia nataoko sy fanatra sacrifice ny zomaiko ta raha amin'olona normal izy dia lasa dala fantomany tamin'ny tompo Andriamanitra tsy manala baraka ianao fa za tsy manizaniza fa tsy ianao nalefako tala izy ozy izy fantatrao no nitranga amin'ny fomba tsy haizavaina voalohany lama le costara nahazo costara vaovao ny dépense rehetra voaloha daholo ary tsisy trosana ariary azy ray andro meloa amin'ny mariazy zany resaka zany finoana fanao maka zay tediavinao inona tsara zavady raha fantanina nataonao betsaka vao may ho reraka ianao ary vao may korotatsaina sady vao may ho tivy hoe ahoana ihany aiza ihany za ve Jesosy tanao ohatran'ny Jesosy niresaka tamin'ny mpianany nisy vahoaka 5,000 mahery teo anoloana efa avy nitoro-teny tamin'ireo nandritra ny 3 andro izy do Jesosy aza tonga dia ravana ny olona fa meo sakafo izy aloha hohaniny tozy ny mpianatra anankiray hoe aina tatsika sakafo aneo fa aloha ravana zareo dia mba mijery amin'ny toerana izay akaikaiky hividiana ny sakafo do Jesosy non aza sena mihetsika izy dia zao ny tenen'ny Filipo Jesosy eo na dia mofo vidiana amina vola denari 100 aza tsy ampy akory ananandreo na dia sombo mofo kely aza dozonay Andrea hoe atony hoe misy mofo 5 misy aza andrano madinika anankiroa nefa avita inona moa zany baiboly nefa laza hoe
fa zany olona zainy fefafatany zay atao mahinao avy ianao zavady eto le teboka ny anankiray dia niteny hoe aloha raha vaina dia aloha zareo mitady sakafo hoanina fa tsy possible zany ohatra le olona miteny hoe adaboy any zany projet zany foana koa nahavitan'izany ny anankiray faharoa dia niteny ndray hoe na dia vola denariron-jato aza tsy ampy andreo mijery ny abely le zavatra ilaina izy dia mahita fa tsy manan-kinikinina avitana azy ny anankiray fanonteny hoe dia niteny hoe misy any ato movidimy sazandrano roa fa avita inony rehefa mandrika ianao dia reo kategoria telo reo raha olombelona ny anankiray tonga dia mamotra hoe aloha ajanona fa tsy vita ny anankiray faharoa dia miteny mijery ny abely zavatra ilaina dia miteny hoe tsisy vola sazan'izany ny anankiray fahateny hoe dia zao mahita fa kely loatra le ananana tsy afahana mavita le atao telo kikinao izy misy telo misy anao ianao ve le mahita fa kely loatra le anananao ka tsy afahana mavita le zavatra goavana sainao mahita disongeza loatra le izy ka na dia anambola be ary tsy ahavita sainao le miteny mihitsy adaboy av fa tsy possible non ny zavatra rehetra ainy mily ahoana zafady tseniko sara ny tenao ka hoe amantsenao hoe fotoana zao inotsika an'Andriamanitra afaka mamorona tova ho anao afaka mame tova ho anao afaka mame asa ho anao afaka mame famindrakarena ho anao afaka mame contrat goavana ho anao fotoana zao amadian'Andriamanitra ny impossible ou possible misy olona samino azany ve raha mamaky sika nohony amin'ny fotoana dia tsovakitsika fa raisinoty fotsiny dia vakeo any an-trano ny mpanjaka voalohany toko fahadimy andiny fahavalo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo miresaka ny tantara ny namana boky izy namana moa zany zay lehilahy siriana anankiray boky izy mpitaritafika izy dia lasa izy nangataka taratasy tamin'ny mpanjaka siriana fa ao amin'ny Israely dia misy mpaminany afaka manao miracle dia lasa izy nakany rehefa tonga tany amin'ny mpanjakan'ny Israely izy dia ozy ny mpanjakan'ny Israely hoe fa zanga Andriamanitra no afaka manasitry anao fa efa mila ady mihitsy nareo dia ozy Elisa asevo makatỳ izy rehefa tonga tany amin'ny Elisa izy Elisa tsy nivoaka ny trano fa giazony ny rano lazao azy hoe nda nasevo mandro impito amin'ny rano Jordana izy dia iverina adio ny hoditra dia ho namana tamin'izay hoe nga tsisy raha madio tsaratsara kono Jordana no ao mihitsy anaseonao misetrika zany ve tsy efa fanambanina mihitsy lasa izy nandeha tamin'ny fahatezerana avonavona hitanao ny avonavona dia manakina anao ho amin'ny fahagagana goavana zay mety tsy hahitanao fotoana ntsony azahoana azy androany areo kely ny avonavona ny ampo diso toerana rehetra amen dia olona tovavy kely hoe raha zavatra sarotra no zany ange nangatrahany taminao dia nataonao ko zay mitsovoka moa dia mampanina anao farany dia lefitra iny izy dia nandeha rehefa nitsoboka atao anatin'ny Jordana impito izy dia hoy ny andiny fahaefatra ambin'ny folo dia nidina izy ka nisitrika tao Jordana impito araka ny teny lehilahin'Andriamanitra ary ny nofony ianao tsara ary ny nofony dia tonga tahaka ny nofon-jazakely indray ka nadio izy inona ny tenitenena amin'izany mba hahafahana milaza le tena tokony holazaina mety tsy ampy angamba ny vocabulaire tamin'ny fotoanandro fa ny tenitenena dia hoe ary ny nofony dia niova vaovao daholo tsy le teo no hositranina satria niova tahaka nofon-jazakely raha toka novaina ohatrany nofon-jazakely ny nofony dia ka zany nofo vaovao no mipetraka tamin'ny namana fa tsy hoe ary efa nitsofoka impito izy dia nadio ny hodiny raha zay ny fandehany dia fanasitranany zay fa raha milaza izy hoe nosoloana nofony dia ndika zany ny crée nofo vaovao azy Andriamanitra afaka mino ve anao fa nofonao ray manontolo asoloana vaovao androany tena mainao ohatry ny varatra amin'izany zay mahatonga samy teny aminao misy piesa any an-danitra raha sendra accidenté ny vatanao asoloana vaovao zay simba asoloana vaovao Andriamanitra nge mahalaly aloha azava ny resaka fa surprise amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra nitranga taminao sy mitranga aminao sy izay mbola hitranga aminao izy ny mahalala ny farany any amin'ny voalohany
tsisy zavatra mahagaga n'Andriamanitra tapoka nyseho taminao hatramin'izay mety loza efa niseho taminao tsy gaga tamin'ireny Andriamanitra efa fantany zany ary matoanao mbola io ianao io dia satria eo aminao Andriamanitra fa fantatra Andriamanitra misy maro tamintsika ohatra tena tokalama izy taloha ary ankehitriny simba ny vavononao mety nifoka foana anao taloha ary ankehitriny simba ny avokavoka ao mety koa ianao olona tena nanao ny adalanao rehetrarehetra misy simba ny vatanao dia Andriamanitra tsy tena ny adalanao na tonga an'izany ohatra mpanamboatra fiara io tsy izy rehetra mitondra fiara tompoko dia olona mahakojakoja avokoa fa be da be ny olona mitondra fiara mandona foana ny fiara manimba foana ny fiara tsy mikojakoja ny fiarany manao zay tsisy raharahin'ny fiara fantatra Andriamanitra koza fa misy amintsika tsy miraharaha ny carrosserie atsika tsy miraharaha ny vatatsika tsy miraharaha mila isotro rano tsy miraharaha torimaso fa abuzentsika io vatatsika io teatorinao rehefa mateatory amin'ny 12 aly amin'ny 2 maraina amin'ny 2 maraina mifoanao nandray amin'ny 5 mifoanao nandray amin'ny 6 misakafo atoandro nandray amin'ny 12 nandray amin'ny 5 nandray amin'ny 9 tsy fantatro hoe goûter sa vary atoandro ty hoaninao ty fantatra Andriamanitra loatra ny ataonao ary fantany fomba animbanao an'io vatanao io fa Andriamanitra dia fitiava manana pièce détachée be da be izy zay tsy mila vidiana fa zomenanao gratuit androany raha sa mine ianao tosinao namana nataony an'izany fa taloha zany fa tsisy an'izany tsoba toko 7:30 ka ny 5:20 Joba toko 7:30 ka ny 5:20 ndo makitsika amina ran'i Jesosy hoy izy dia ho tsara noho ny amin'ny tanora dia ho tsara noho ny amin'ny tanora ny nofony hoditony tamin'ny andro nahatandrorana izy ayaya lazao hoe amen tanao sany tsy resaka namana ihany no azo soloana ny nofony fa ny sy ny anao ihany koa hoy izy ho tsara noho ny any tanora ny nofony izy ary hoditony tamin'ny andro fahatandrorana so satria meantitra ianao dia mereraka tsisy ao anaty baiboly za mosesina dia efa lehibe 20 am'izany taona mahery azy do baiboly sady tsy mapana masony ary tsy ny ena ny heriny inona foana ty marary valahana lavy ty inona foana ty rera-davy ty dia lekinao hovaily sainao fa tsy hoe meantitra ianao dia mevizina hoy izy hoe ho tsara noho ny any tanora ny nofony hoditony tamin'ny andro nahatandrorana izy azon'Andriamanitra tao anao zany 20 taona i Kaleba no niteny hoe ankehitriny dia miverina ny heriko tahaka ny tamin'ny andro nandraha Mosesy tahaka ny ao za fony izy 40 taona dozy eo metendrombohatra indray eniako androany koa azo botiana toy ny any voromahery ny vatandranao azo tanjahany ianao azo ampahiratina ny masonao azo ampandrenesina ny sofinao afaka tahina ianao soloana ny nofinao zay mina tikanao amen Alleluia ny fanafrony leo aminao amin'ny anarana Jesosy zazavatra any tompoko tsy fampiasatsaina be da ahoana koa na possible an'izany dia hitako raha mitombo zany misy taona nandinika ilay tantaran'i Jesosy izay tonga tao amin'ny rano Betesda le fary amin'ny Betesda feno marary be da be teo fa nisy marary anankiray teo zay naseho amin'ny fanamasina azy hoe zao ny marary an'ity olo ty efa nandritra ny 7:30 taona izy narary dia nakeo aminy Jesosy do Jesosy teo sitrana va ianao do Jesosy zany ianao teo sitrana aza tsy misy mibata ary na mandeha ary dia misy misisika eo alohako e do Jesosy batao mifandrinao dia mandeha niaraka tamin'izay dia sitrana raha lehilahy 7:30 taona nalemy afaka mibata fandrina fa tsy 7:30 taona dia nitsangana fa nitantanana nandeha nody tsisy nitantana azy izy ary no nitantana ny fandrinana alleluia zao mba zavatra teny amikanao eto le teboka fantaniana apetraka baiboly dia milaza fa teo amin'ny toerana io dia feno olona marary clémaina jamba matihila marenina satria niandry mirakla teo daholo fa ny olana dia zao tsy nisy ray tamin'ireo no niteny koa hoe sakoma teo sitrana tsy nisy mpiandry marary ny teny hoe azafady re tompoko mba azonao sitrana koa ve ty marariny aty fa izy rehetra teo samy indifférent tamin'ny mirakla nataon'i Jesosy fa niandry le fomba tolo fanasitranana lefa ozy nytentan'olo le olda be mihitsy le fomba taloha anasitranana eto nefa le mpanasitrana efa eo fa izy mandray zavatra ny anay ty ihany ny anay zao ihany ny anay maro amin'ny olona za miandry foana hoe tsy maintsy ametratata miandry foana hoe hoany amin'ny dokotera eto Jesosy nefa androany afaka manao mirakla ho anao
ity zavatra mampalahelo ndraindray mahita olona sitratsika teo am-piangonana dia mijery fotsiny nefotsika maravo dia jesosy remozansy eny e tena ampiasain'andriamanitra aloha le mpanompon'andriamanitra e fa ianao amin'io za tompo minao fandray androany dia mijery fotsiny ataonao fifiry moa mirakla tsy efantranga teto namona ny teny namiraiki dela ny teny beka e ny teny malama tsara ny marenina mandeha ny jambana iny inona moa tsy mirakla hita teto fa misy olona mbola mody miaraka amin'ny aretiny satria ohatra le olona tao amin'ny rano betesda tsy mijery ny jesosy manao mirakla fa tsy mba miteny hoe tsy efa mba torokonay ve androany fen'olona tetona rehefa gagana rabola dia ianao mitehaka fotsiny fa tsy miteny hoe torokonay androany allo vakiko aminao ijoba toko fatelo amin'ny telopolo io dia ndao vakitsika ny andininy fa 7 sy ny 7 Andriamanitra toronao androany joba fatelo amin'ny telopolo andininy 7 sy ny 7 fa navotany fanahiko mba tsy hivarina ny andavaka ary mifaly ny aiko amin'ny fahitana ny mazava ino tsara hoy ny andininy fa 7 indro zany rehetra zany no ataon'Andriamanitra indroa amin'ny olona eny intelo azy tenekinao impirina anaovan'Andriamanitra azy indroa eny intelo azy dikazany azo averina fandroa azo averina fantelo azo averina faneva azo afaka mitranga aminao le izy androany inona le izy zany rehetra zany zany rehetra zany zany rehetra zany hoy zay navotany fanahiko tsy hivarina ny andavaka androany tompo afaka mamoakanao avy anaty lavaka zay nenjeranao toy zay le amin'ny andiny 2 le joba 33 ihany hivavaka amin'Andriamanitra izy ka ankasitrahany lazao hoe amen ary hita ny havany amin'ny hafaliana telekinao ahita ny havanao amin'ny fifaliana ianao le havanao any amin'ny hôpitaly any hiverina ody ahitanao amin'ny fifaliana le havanao any am-ponja any hiverina ody ahitanao amin'ny fifaliana ianao koa hiverina ody ahitany havanao amin'ny fifaliana satria indroa intelo inefatra indimy zany rehetra zany ho averin'Andriamanitra atao eto androany hoy sasa matahotra minofotsiny any teo velona izy ina mampisalasalatsika mirakla fotoanan'izany androany mbola manana 10 minitra tsika alleloia eo tsika hivavaka androany fa eto jesosy fen'olona teto efa nsitrany tompo na marary ny cancer na olona mona be da be ny fanazo fagagana tsy mbola miovy jesosy io hoy zay velona ny fanantenatsika amin'ny alalay jesosy efa nitsangana tamin'ny maty misy lova tsara be da be voatahiry ho atsika androany ary androany ny fotoana hakana azy sangana am'teonao fa hivavaka tsika halleloia ray misotranao zay amin'ny anaran'i jesosy kristy fa eto ianao androany na inona tompo efa nataonao teto efa renay teto tsy teto koa nafa ny apidana ny masina hoy ianao hoe zany rehetra zany dia ataonao indroa eny ataonao intelo aza ho an'ny zanak'olombelona eto ianao androany tompo raha hivavaka anrehetra dia hoe ianao hoe ankasitrahanao zany dia hiverany amin'ny havany amin'ny fifaliana izay amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo androany afaka mame nofo vaovao ianao androany afaka mame sofina vaovao ianao ampongatsofina vaovao afaka mame aty afaka mame vavony afaka mame nofo afaka mame oditra afaka mame tova afaka manadiora afaka mame azy vaovao ianao androany tsy voatery andro tova vaovao izy Andriamanitra hovidiana tsy voatery andro tova izy Andriamanitra an'olona anazy fa eto ny anjely miakamidina tahaka tamin'ny andro Jakoba aka ny vavaka hitondra valim-bavaka etany androany amin'izay rehetra mangeta eto amin'izay rehetra mino fa mbola tsy miova ianao ary ny zavatra rehetra ainao atao fa nay masonao sona fa eto ny herinao sona fa eto ny tananao sona fa eto ny sandrinao sona fa eto ny voninahitao metse androany metse amin'ny seray metse amin'ny sambatan'olona metse any amin'ny vatana metse any amin'ny fanahy metse any amin'ny ainy metse any amin'ny asa metse amin'ny tokantrano metse amin'ny fiainam-pitiavana metse any amin'ny zanaka metse any amin'ny fianahana fa nay masonao androany na izy androany mangeta eta aoka tompo tsy ho tahaka le olona teo amin'ny rano Betesda zay jery fotsiny fa samy andrombaka ny anjara fahagagana fa eto ianao ho any seray avy eto ianao hikasika ny seray avy mesamy seray avy androany
Ela bakata la bayasete. Brenda la bakara la boshe. Mika pradola varinde le bosha. Kapendi la varana boya sati. Meke pratula vonde le ba. Randele beketi la bayasote. Mbraka sandi la barando. Joke le beri anda la baba. Akepere dia sonde. Mbraka satula vahande. Lira bakatele vrehite le bosha. Hallelujah. Antoine, tenen fatana la zoe. Antoine fatako. Si simbareta no, Samboar, Fashruna for Androa, Sruna for Androa, Sruna for Androa, Sruna for Rasiban for Funo de la Zop, Fafun Condroa, Amnaran Sus, Msul for Okananzeli, Septuna Letovo for Ametacaso, Anasta Letzimba, Arametova for Fafun for Art for Ran for Mas for Sufna for Apuga Sufna for Amnanatus Christi, Ulsta for Amnanatus Christi, Tenano Okananzeli, Okananzeli. Yakaid Nandroa, am Softozo, America Tovo Atianat, Usta Vovo, Mas Vovo, am Nenaran Sos, Fuvo, Afkafka Vovo. Hallelujah. Tolana Vovo, Moza Vovo, am Nenaran Sos, Tolanda Musin, Usa Damusin, am Nenaran Sos. Kela barandaya shata. Afruna demtene, raskleto vovozo. Apede katonat ksanzo. Nirasa tana de mata, mano operação amkzo. Nirasa tana de mata, mano operação amkzo. Tenen now. You tolanda musno vilaniu, azoitsu zo. Soya, avakomena vovo eno. You usa da musno vukna la viu, asruna vovoza zo. Amnenara soskistis. Hallelujah. Kelabaya shaprekato lo bonde. Ina makana barabaya bose keteleba. You servoze la zenefa simba you tatnya zemer sinam. Asuna vovoza. Amnenara Jesus. Mandi damna suskisti. Faluna tova vovo. Wano. So kitizo. Utta vovo. Amnenara Jesus. Mas vovo. Apunga sufna vovo. Amnenara Jesus Christi. Ni vovo. Amnenara Jesus. Ud de nof. Tolana. Mandi dai verna vovo se simbaret. O cantana de manda sinda satana de maternezel fanastana. Amenoro tova. Amenoro usata. Amenoro ra. Vovo. So. Amnenara Jesus. Om soda Jesus, soda na faga gana reta tonozo, soda na mirakret, afruna masai metsika zao, atao zamizay zay tsy vitanao, tsapo amizay le zavatra narab, fifitosana rehetra manjavona, amin'ny anaran'i Jesosy, ny mona didiko itely, ny maraina didiko mandray, ny jamba didiko ahiratra, zay manjavojavona rehetra ny fahitana, didiko adio ny fahitana amin'ny anaran'i Jesosy, ny didomara rehetra sitrana amin'ny anaran'i Jesosy, miova vaovao zaho, soiany amin'ny anaran'i Jesosy. Ninina fera mvatanao na zavatra simba na ny lamosonao any na ny mirainao any na ny atinao simba amin'ny Jesosy didiko za misolo vaovao soiany amin'ny anaran'i Jesosy. Manindra famindran-karena ho anao, famindran-karena ho anao, fanafana mitrosa ny fomba surnaturel ho anao amin'ny anaran'i Jesosy. Famindrana orinasa, famindrana kapital, famindrana trano, famindrana fiara, famindrana tany, soratana amin'ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy. Raisany amin'ny finoana, raisany amin'ny finoana, fa zay raisinao androany dia miseho manifeste aminao. Raisany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, raisany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. La inona bositra dia davinao, anao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ninina asana pitana masina dia davinao, anao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Kela ba bradoshke hetila bahande. Tsy voatery varim-panana anao vao afatrosy. Androany ny anjely mamatsy amin'ny fomba surnaturel. Oh misaoda Jesosy, saoda Jesosy. Didiko ny ankizy ahiratra ny sainy, ho feno faindrena amin'ny anaran'i Jesosy. Hallelujah. Oh makasitraka ny fanamasina, makasitraka ny amin'ny asanao. Hallelujah. Lehibe ianao, manao fagaga lehibe, fa tsy misy toanao.
tsisy na iray aza tsisy na ao anatin'izany tompo mbola mito miasa ihany lehibe anao manao fagaga ndehibe fa tsy misy toanao tsisy toanao amin'izao fotoan'izao tiakanao hiteny amin'ny havanao ny amin'ny hôpitaly na ny ampitan-dranomasina na ny amin'ny fonjany manona mirakla ho azy tenena mandefasa teny mitenena fotsiny ihany dia hositina ny havanao mitenena fotsiny ihany dia azo fahitapity ny havanao mitenena fotsiny ihany dia solotova vaovao zay potika any amin'ny any tenena fotsiny ihany tenena fotsiny ihany tenena trano ho azy tenena fiara ho azy tenena asa ho azy maminanio azy maminanio azy mitenena finoana ho an'ny zanakao ho an'ny vadinao ho an'ny ankonanao ho an'ny fianakavinao ho an'ny ray aman-dreninao tenena androany tenena fiovana tenena fagagana maminanio azy avitsoro ny asa ho azy aza hoe mandidy asa goavana ho azy asa andraisan'ny karama lehibe sady tsara toerana ambony sady tsara miaraka amin'ny traitement tsara miaraka amin'ny tombontsoa maro tsara ho azy amin'ny anarany jesosy amin'ny anarany jesosy mandidy aho mena trano izy mena fiara izy mena tany izy amin'ny anarany jesosy kristy mena orinasa izy mandidy aho mena ola zay tsara izy mampahita fity azy manampy azy amin'ny zavatra maro zay ilay amin'ny anarany jesosy tenena an'izany tenenany amin'ny hôpitaly sitan'izao solo vaovao zay simba rehetra ary mivoaka mody amin'izay ary eona amin'ny havany amin'ny fifaliana amin'ny anarany jesosy halleloia ny any amin'ny fonja mahazo fahitapity izy tafavoaka va mifahitapity amin'ny anarany jesosy ary raha mandalo fitsarana dia azo ny fandresena amin'ny anarany jesosy mekalabaranabosha toy izy amiteny ho an'ny ankonanao toy izy maminano ho an'ny asanao toy izy maminamo toy izy amiteny zakizana averimereno aza manaiky angina tsotsotro averimereno afinoana aza miasasanina fomba atokavana izy fa mitenena fotsiny aby ny anjaranao mily fanjaran'andriamanitra manao azy tenena halleloia mandidy asa ho an'ny tsy manana asa rehetra asambony sady tsara mandidy atrano ho an'ny tsy manana trano rehetra amin'ny anarany jesosy kristy moyena transport tsara ho an'izay tsy manana rehetra amin'ny anarany jesosy kenambayabashata ny ankizy rehetra mianatra avokoa ray amanenehatra manana asa tsara avokoa halleloia mekalabaranabababoshetelebenda mandidy afamatsina ho amin'ny projet anao amin'ny anarany jesosy sola fanamasy ary na inona le fitaovana ilainao na otrina na avaiza mandidy hoentina any aminao zany aterina ny ambaravaranao zany folako ny blocage rehetra amin'ny fiainanao amin'ny anarany jesosy misaona jesosy le cabradile boshende le banda la brakasu tolone menda capreda bayashita le brakasunde le vende la banda brakasonda halleluja ninina potiky ninina rava tamin'ny vatanao afaka zany solo vaovao zany salama ianao ny asanao zay rava miarana zany tsy adino anaty lavaka zany ianao tsy adino ny mifaharavany zany ianao avoaka n'andriamanitra mivoninahitra ianao manomboka amin'ity sekondy tenenako tesy indroa intelo inevana anaovany zany anao aza rehetra efa renao teto na renao tao amin'ny fiainan'ny olona tianao hitranga aminao ka miteneninao teo mitranga aminao fandroa zany amin'ny anarany jesosy misaona jesosy saona jesosy manomboka zao iamaro anao fa tsy havitsy tenentenao miamaro fa tsy mihavitsy miamaro ny olona eo amiko baiboly dia milaza fa manodidina atsika ny olona tsara satria manisoa atsika izy manomboly tena miamaro ny olona tsara manodidina ako mitombo izy zany amam-polony amanjatony anarivony amanaliny hitombo alinalina ane ianao amin'ny anarany jesosy amin'ny anarany jesosy andriamanitra manitatra ny faritanao sady mampanalavitra anao ny rasy mba tsy hampahory anao zany anandratra anao ambony ralahanao rehetra ary amadika anao rehareha taranaka fara madeby
ke babalalaboshe kele barahande zay expérience ratsy mifamia anao tany aloha tsy miverina aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy azay tsara rehetra renao tany aloha nefa mbola tsy niverina taminao hiverina aminao fandroa hiverina aminao fantelo ho ataon'Andriamanitra aminao amin'ny anaran'i Jesosy misaotra fanamasy fagakala rehetra ataonao afinoana tahaky ny olona efa nandray misaora asady amin'izay misaora asady amin'izay tiako nena tena hisaotra na mitehika ianao na tsy mitehika ianao afono rehetra misaora asady ny afagakana rehetra misaora asady ny afamatsiana rehetra tsy adino sakrifisinao tsy adino kory vavakao misaora azy efa mivaly zany misaora azy efa mitrangy zany misaora azy efa tanteraka zany lehibe ianao manao fagaga lehibe fa tsy misy toana tsisy nahiray azy tsisy nahiray aza lehibe ianao manao fagaga lehibe fa tsy misy toanao tsisy toanao tompo tsisy toanao tompo tsisy toanao tompo tsisy toanao tompo dia teka hoan'ny Jesosy tsika halleluja oyo hoe halleluja raha narary anao tonga teto tamin'ity maraina ity ary nino fa nameno tao vaovao renao fa sitranao zao atsagnany tanao mba ho hitako ao fofay mba ho hitako tsara halleluja halleluja dia teka mahafan'ny Jesosy tsika tsara tompo amen mahasotoerana vetivety efa tapitra moa ny fotoana fa raha rivo ianao afaka mitsoro vavolombelona satria raha riva lavalava kokoa ny fotoana sady raha rivotsika ho amin'ny miracle misimisy hatrany ao anatin'ny fito alady ianao tsy afaka hivavaka ohatry ny isan-kalahady mila manantenany tsy fanantenany sasany ianao amen dia tsika anao fanatitra fahatelo farany amin'ity anio ty ame an-tompo amin'ny finoana isika halleluja tadiova tsisy nomenao an'Andriamanitra ka ho adinon'Andriamanitra Andriamanitra tsy mba tsy marina ka manadino non 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 na vavaka na fanatry ao nisy baiboly atsiaro ny fanatitra ao an'izy atsiaro ny fanatitra ao izy ka nomenao araka izay iriny ny fonao ary tanteraka ny fisainanao rehetra noho zany amin'ny finoana androany no anaterantsika ho an'ny tompo fa ny tompo androany amaly ianao teo dia tantsika avy hatrany ny fanatra fahatelo amin'ity androany ity raha teo ianao ka hoe manaraka amin'ny Facebook na manaraka amin'ny radio ka te hamafy ianao dia misy numéro reto izay azonao amafazana ny 034 81 34 81 984 83 34 80 984 83 na ny 034 85 604 04 34 85 604 04 na 033 02 092 30 033 02 092 30 na 032 97 096 84 032 97 096 84 amen tsara ny tompo fa tamaly nanoratra fitonovavolombelona ny olona avy any Toulouse fa nanao sacrifice le rahalahy zavatra nitranga dia zao ny tômobily nefa somary reraka natao visite technique dia tsy lantsony dia votery tsy maintsy alefa any amin'ilay famotehana fiara dia tsy manana fiara ntsony izy dia rehefa andeha anatitra ny tikena parking izy satria ny ao ampiasana no mandoa ny tikena parking dia olona mpiara-miasa tamin'ny fa maninany aterina toy zay tsy lany visite ntsony ny fiara koa dia tsy maintsy alefa ho simbay
do le mpiara-miasa re aleo fa manana tômôbila telo aho omeko anao ny anankiray noho izy hoe zaho izy tsy nanapo hoe tômôbila tsara no hoe fa nietrehtra hoe tômôbila efa reradreraka angamba kanjo izy izy tômôbila tena tsara nomeny aho Andriamanitra tsy manadino ny sakrifisinao sy ny fanatitranao fa nefa nireny fonao izy ary atateraka ny fisainanao rehetra amen alleluia nitsagna antsika magana ny fotoanantsika tsofokanao androany zay nyraisinao dia mitranga aminao zay nitononao dia tateraka aminao zay nanaovanao amena dia ho hitanao tsapahitanana ampifaly anao Andriamanitra melohany amin'ny faran'ity volanyity ampifaly anao Andriamanitra ireo zavatra nampiseto anao mangina zay mety nanaovan'olona resaka sy fanalam-baraka anao mihitsy azy tahaka an' Jesosy zay rehefa niampanganin'olona le vehivavy jangy tratra tany nanjangajanga Jesosy tsy nanadiso ny olona fa ho fotsiny Jesosy izy zay tsy nota taminareo anao kitorabato azy fa rehefa lasa daholo ny olona dia niteny tamin'ny mangina Jesosy za koa tsy manameloka anao ny olona rehetra ngamba mety marina amin'izay teneniny fa Jesosy koa manana zay lazainy aminao mangina ka zay niteneniny tany am-ponao zay nitranga aminao amin'ny anaran'i Jesosy aninina resaky ny olona zay teneny Jesosy ihany tanteraka aminao zay ihany no mitranga aminao azay voarainao teto meloha amin'ny faran'ny volana mitranga aminao za amin'ny anaran'i Jesosy fiadanao anao sy ny akonanao sika rehetra anao mafoy amen zay fotoanantsika tombo afasoavana